famorenana sekoly amin'ny toerana misy Fitazonana. Io zany tsy maintsy manao sekoly zany tegna satria no tsy Fisian'ny sekoly zany manatonga le zaza magnano hoe firene miasa Mica. Le fanentanana amin'ny Ray Amandreny momba ny loza mety hitsanga ho an'ny zaza mandeha any amin'ny Mica. No io zany mangataky zany zahay fa ho ajajao zany avy mantegna Ray Amandreny zany ty tena reny zany tory ho ajajao. Le fangatahana zany na ohatsika voaray amin'ny famboarana hoe lakilasy toy mangataky zany zahay mba fikambanana malay vehivavy zany. Satria ve toy zahay ampela zany tory ho ajajao. Fa na mba misy mangataky fikambanana zany zahay mba mangataky hoe famatsiana hoe volanany mba hialana eo amin'ny kariera. Satria manahaky ndeavo zao fianarana ajajao handeha any zany ho ajajao le tsy maintsy mandala zahay Ray Amandreny. Hoe tsy mahazo mandeha any tika fa mandeha any nareo tsy meka zahay vola tika. Fa ty vola toy zany fa meka zahay ampiasana tikany mba hialana amin'ny ajaja handeha Mica eo Lavitra. Zay zany ty mikasika amin'ny raha famorenana amin'ny sekoly tike le mikasika amin'ny vahaolana amin'ny Ray Amandreny amin'ny fampian'ny fangatahana. Io manamakotomby amin'ny tikany. Amin'ny toerana sekoly vahaolana Cantine Scolaire fanorenana fikambanana-bolan'ny vehivavy ho fidiram-bola ny Ray Amandreny. Fidiram-bola hafa fialana amin'ny fiadiana moka. Fitazonana ireo Ray Amandreny tsy hitondra ny zaza any amin'ny kariera Mica. Fanatanterahana ireo Ray Amandreny ny amin'ny loza mety hitranga amin'ireo zaza mandeha mitrandraka Mica. Education Informelle. E non attendem delle discussioni groupe regato, mis problème dane tena mis l'éducation informelle amin'ny parcerro anaty groupe na iaby. E non attendem delle zavatra ino ny antony. Ny sy fandiam-pahalemana voalohany dia matao zany le technicien mba hisy hoe fampianarana tsikelikely atao amin'le faly. E natao amin'izay ny vahaolana dia ireo zany mangataka hoe mba misy technicien mampianatry mamatesy manoratry nomodebezana ny zaza. Dia nangataka koa ireo hoe mba misy mpanentana momba ny fanatanjahantena sy ny zavatra maro mba mampitanora. Dia misy koa ny mangataka fampiofanana ny olona amin'ny toerana misy mikazana hoe ampiofanana le olona anatiny dia iny amin'izay koa mampiofana an'ilay sasany izay mbo sy nahazo fiofanana. Dia maro amin'ilay olo mpanao